tsika rehetra kasika ny mety toetry ny andro indray indrindra fa ny rivotoza ary amin'izao fotoana izao hozaraina amintsika indray ary ny vaovao raha hoan'ny tamin'ny fito ora ariva izao ny vaovao farany zany de tany amin'ny 720 kilometatra atsanana Maranjary no anisan'ny foiben'ny eminaty 710 kilometatra isan'ora hatrany alohany rivotra miaraka aminy ny tafitra dia 570 amin'ny 100 kilometatra isan'ora atreto de mbola mikisaka miakandrefana somary atsy mandrefana i eminaty ary mahafaka 520 kilometatra isan'ora raha ny vinavina kosa ho an'ny tombana ny fidirany antanety de tsy miova fa ao anelanelan'ny districtny Mananjary sy Manakara atrany manodididina ny amin'ny 7 ora alina ka hatramin'ny 10 ora alina moa izay ora idirany antanety izay ary ny rivotra dia tombanana hatrany 710 kilometatra isan'ora ao amin'izay fidirany antanety izay tsy misy miova araka izany ny filazana loza fa loza mitatao miloko mena hatrany ny vatovavy fitovinany tsy matsinanana ary mangoro efa ao anatin'ny filazana miloko mena ihany koa araka ny efa nambara ny vakina karatra Amoromani Matsiatra Ambony Yorombe Brickaville Vatomandry Manoro Antanambaomanapotsy ary Marilambo ho an'ny filazana loza manambana kosa miloko mavo dia Tsimandrefana Androy Anosy Manjakandrina Andramasina Antananarivo Avaradrano Antananarivo Atsimondrano Antananarivo Renivohitra Ambohidratrimo ary Arivomamo mbola ao anatin'ny filazana loza fanairana kosa ny Anjozorobe Ankazobe Soavinandrina ary miafona kosa ny filazana loza ho an'ny Bongolava sy Melabe rivo tsy miova ny tombatombana fa dia mivoaka antanety ho an'ny Rabitso Arivanoany moa zany any faritra Androy any amin'ny lakan-dranony Mozambika ity rivodoza ity makasitraka atsika rehetra menatsika eo ihany vaovao farany makasika an'izay rivodoza izay